Misaotra ny tompontsika tamin'izay vavaka ao amin'ny firenena izay. Tao amin'ny baiboly tao rehefa nandroso ny asa Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianatra hoe amin'izao fotoana izao izy masom-panahiko satria mafy ny fideranan'Andriamanitra rehefa nanasitrana ny tompo, rehefa nanasitrana ny olona ny tompo. Dia hoy izy hoe masom-panahiko izy mahita ny Satana nazera avy any an-danitra tahaka ny varatra. Mahita an'izany koa masoko androany. Fa mihitsana Satana eto amin'ity Madagasikara ity miala aty izy androany. Zao horaisitsika amin'ny fiderana amin'izay ary izany fandresena izany. Vonona vatsika. Vonona ny ary mafimafy ny orakoraka e. Vonona ny ato vonona ny atokantrano any Zay manaraka ny fahitalavitra nasionaly sy ny radio-pirenena amin'izao fotoana izao. Vonitsika atao ampovoany ato Vony anareo manam-pahefana Vonona ny ato vonona avy any ary ny any ivelany. Ny any ivelany zay ao anaty dia zay mijereka ao an'izao vonona avy any any ivelany any. Vonona isy zavatra eto androany. Isy zavatra eto androany. Mbola aiza nanaovany azy mbola aiza nanaovany Andriamanitsika azy. Alleluia. Alleluia. Andron'izy androany. Andron'izy androany. Dia andro ny fiderana koa androany Atsotsika amin'izay ary. Atsotsika izy ve? Atsotsika amin'izay izy ve? Ohatra mbola tsy any izany Ijo! Aiza ianao? Miandry ianao tompo! Atsotsika ihany izy aiza e?
Fantananao ny fandreseny fofonay siro firenena iano tompony fahefa fanapana sy famelana amen. Iza Jesosy tompony tompo amen. Antananao ny fandreseny Siro firenena iano tompony fahefa fanapana sy famelana amen. Jesosy tompony tompo amen. Misaotra an' Jesosy zay satria mandre sy mamaly vavaka Andriamanitra. Velona Andriamanitra, velona Andriamanitra zazikina ora. Betsaky nareo no nijanona tany tokotany tamin'ny fotoana farany niarantsika tato. Misaotra tompontsika satria afaka mijery ny any tokotany. Tsy vitan'izany zay hoe any tokotany fa any tokantrano rehetra dia ho tahiny tomponareo. Aza tazomina re! Andao! Sanatarvaravara fatul Suain varadin vasatan Kevara ilaza afuaye Lazeton nenetim asakasuna Amarakon faifan Sunum kon nifana Balenesa Negefana ilaza afuaye Lazeton nenetim asakasuna Vila Panzaka, Tumpun Faefan, Tumpun Fandakanize. Iza! Ize, Jesús Ize, Lepataka Kuninaita. Jesús Ize, Jesús Ize, Lepataka Kuninaita. Ize, Ize, Jesús Ize, Lepataka Kuninaita.
Tena sy mankalaza ny anaranao zay Jesosy satria lehibe anao. Misotranao zay satria mitahinao somatsara ka tafavory ndray eto amin'ity toerana ity. Misotranao zay satria tonga eto koa ny mpitondra an'izao tany tsy fanjakana izao. Tahio manokana ry zareo Jesosy. Tahio manokana ry zareo mba hirozaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana sy ny fanahy ny fanondrena amin'ny anaran'i Jesosy. Varakitsika ho an'ny malagasy indray zao. Raha mbola malagasy ianao tao anaty ity dia zao asandrato ny anaran'i Jesosy. Asandrato izy. Jesosy manandratra anao zay. Manandratra anao zay satria atolotra anao Madagasikara. Misy hira ozy izy le hira hoe mamaky lalana any izy. Mba tianareo ve hoe groupe Jesosy eto amin'ity toerana ity? Mba tianareo hoe hiditra ty hatramin'izay tompo? Mba tianareo hoe hotahina amin'izay tsika e? Jesosy mba renesina izay tompo! Miara hoe tsika. Atao zao rô miara koloko manena andafo nareo.
Mamina vina fire finza and you feel no flame Taila Fiona Iromanova Tava Damana Azatine Vaokana Simopanenu la Usawe Jesus.
tsika iomina dia anandratra an-tanantsika ao ny Jesosy satria efa hatramin'ny voalohany no feno ny fanatrehan'Andriamanitra ty toerana ty. Efa hatramin'ny voalohany no niandry antsika tato ny tompo teto ny fanahymasina ary mbola eto izy amin'izao fotoan'izao andao tsika manantona azy iakohaka eo anatrehany manantona azy tsika.
Andriamanitra izay tsy haiko raha tadidinareo tamin'ny faraka amin'ny folon'ny volana septembre 2001 ny zavatra nitranga tany an-dafy tany. Tadidinareo inona nitranga tamin'izay? Tamin'ny fotoana iny amin'izao fotoana izao fantatra hoe misy olona miantso téléphone be dia n'enregistré zareo le téléphone. Vondona tamin'ireny tory ireny ny bohina dia le olona tao anatiny tao ny zavatra tsapany zareo. Dia misy ny olona tonga dia nandray téléphone izy dia miantso ny vadiny izy. Misy sasany miantso paster, misy sasany miantso ny any an-trano, misy sasany miantso ny rahalahy. Tsy fantatra fa indraindray misy zavatra tongotra zany amin'ny fiainana dia misy olona miantso dia misy hoe malala tena tonga ozy izy ny fotoana fa kely sisy. Tena malahelo izy ny foko satria tsy raha ny tiako tamin'ny fiainako dia tena hiaraka aminareo mandrakizay. Raha ny tiako izy dia tena hiaraka aminareo, hiaraka aminao. Misy sasany miantso ny pasteur dia milaza izy hoe tena mifona pasteur, mifona satria tsy tokony ohatra ny zavatra tokony ny ainako niaraka taminareo tetỳ ambonin'ny tany taty. Tsy fantatra inona mampatonga an'ireny olona ireny fa teo no eo tao amin'ny fotoana io izy dia ohatry ny nahatsapa izy hoe eo amorona fiainana mandrakizay izy. Tsapany izy hoe misy fiainana hafa ao aorianan'ity fiainan'ity, ohatra ny zavatra nisokatra mihitsy ny tao anaty sainy tao dia tsapany hoe eo amorona fiainana mandrakizay izy. Rehefa nandrezay tantara izay dia izy ho za hoe tsika rehetra ny fety nizaniza tena miaina ao amorona zao fiainana mandrakizay zao. Nefa ilay fiainana mandrakizay mila misoratra anarana izay andeha hoany, tsy tongatonga ho azy fa mila misafidy. Dia nefa ny betsaka ny olona no milalao eo amorona fiainana mandrakizay. Azo atao ny miaina zavatra tsara dia azo atao koa miaina zavatra ratsy. Azo atao ny miaina zavatra atafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay dia azo atao koa no mametra ny tena mihitsy ny mifidy hoe zany tsy hoany. Ren'le olona miantso téléphone ireny miresaka amintsika izy androany, miresaka amintsika izy hoe nareo izy mbola manam-potoana, nareo izy mbola manam-potoana ianareo anoratanareo ny anaranareo ao amin'ny fiainana mandrakizay. Maniry aho hoe tena isoratra anarantsika ndao tsika isoratra anarana dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Andao raha hiaraka aza vela mihitsy hoe misy fianakavianao ka raikitra ao, aza vela mihitsy hoe misy olona fantatra ao ka raikitra ao, fa tenena izy andao ho any an-danitra hoe andao mba hibebaka hoe andao hifony amin'Andriamanitra sika, andao tsika hitady an'Andriamanitra. Niza ambavahona mandehita fiainana mandrakizay naona ny andro tereny fotoana vao ifony iantsoantso ny ray fahaizana arena diplôma tsy azahoana tombonandro iray nahoana no andro fasana manolona voeritreritra mandrakizay fantatro favovozana raha misy rasy zao dia zao mbola zasana hitantsika toy ny masoandro
Nievita tumbuni futona Nisona amuru ni mandrakiza Tapuza masati Vau ratifona Timumana de falas Putuzai Nizanye Aumbabaona Isanaj Nifamunde Umena now Alaneni nanya Na de la vino flora Tuetuna ala La kurana
efa roapolo taona zay ny rareny dia isaky manao fidenana zay dia mivavaka isika ho an'i Madagasikara. Laza aminareo hoe voalohany ho anahy manokana voalohany nandresako hoe andaontsika hidiran'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena. Ny andresako fitenenana dia izao hitodika amin'reto olona manan-kajy reto dia anonona manokana an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny vadiny ilaza hoe misaotra ilay tompoko fa lehibe aminareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra.
lehibe aminareo fa mitrahana any Madagasikara sy ny Malagasy eo amin'Andriamanitra dia isaotranareo zay misy ny olona manampahaizana mahay mily dia tafitanao ny amin'izany zavatra zany zahay toko tsy fahaizana nentinay fa manan'Andriamanitra kosa zay manan'Andriamanitra misaotra satria raha tsy omenareo maimaipoana daholo za zavatra zao le olona rehetra tsy tafiditra taria Madagasikara tsy napetraka ho anay manokana tsy napetraka teo amin'Andriamanitra dia misaotra re tokoa ny tompo anahitahana anao misaotra indrindra dia manaraka an'izay reto raha lasana baviko reto zany tsy nalaiky raha tsy hoe misy zavatra kely mba totry zay naonareo dia mba raisaavenio reto tsy hitovy amin'izao zavatra za laza hoe mba misy zavatra zao ihany ke ty Madagasikara misaotra reto koa dia misy zavatra kely mba tolotry ny tarika zany ho anareo noho ny fête de père
Sarah efa tokony efa lasa nody ohatr'izay fa za mihina fotoana vaovao zao dia mitazony tompo taty a za mihina fotoana manao zao fotoana tsiko zao atsika ndray zao tsika ndray vaotahina sa Lora And nobody dies already.
Sorry,
Turn
Non razza, non
tsy misy miafina aminao fonaminao zay Jesosy satria fantatray fa mampalahelo anao ny zavatra misilo fa ianao Jesosy be fiantrana ianao nefa nandrakotra amin'rainao zao firenena zao ianao nefa mandrakotra amin'ranao zay olona petraka ao hitondra ianao nefa mandrakotra amin'ranao ny fiangonana Jesosy mandanganao Jesosy mba ho atsanganao amin'izay atsanganao ny mpitondranay eo amin'ny fivavahana Jesosy ny mpitondra fiangonana angatako vavaka manoka aminao fenoy ny fananao masina Jesosy meo fanahany fahendrena mba hitondrana ny fiangonana Jesosy hitsangana ny fiangonana indray hitarika ny olona amonjena ny olona eto aminay Jesosy mangataka aminao Jesosy mba hotahinao ny mpitondra rehetra eto amin'ny tanàna eto ny mpitondra fanjakana Jesosy mangataka ny fanahany fahendrenao Jesosy mangataka ny fanahynao masina meo tolotsaina Jesosy meo akingatsaina Jesosy meo fahefana Jesosy arovy amin'ny ranao Jesosy meo fanahy famarinana Jesosy mangataka aminao Jesosy mba andresenao ny fanahy ny fahantrana eto Madagasikara ny fanahy ny fahantrana Jesosy ny fanahy ny fahantrana dia ravanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andavanay fa manomboka izao Jesosy dia ny fanahinao ny fanahy masy no hitondranay indray tario lalana zay Jesosy tario lalana zay mamondrafo aminay raiso tanana ny firenenay atolory Jesosy ny firenentsika tsika mihitsy manolotra azy tsika tsika ray avy fimisy antsika antso amen asambato ny vavakao dia atolory an Jesosy Madagasikara atolory an Jesosy ny mpitondra atolory an Jesosy ny fianakaviana atolory an Jesosy ny tokantrano atolory an Jesosy meo azy ny fahefana mba hidirana tsetsika eto amintsika ho rasy ny fahefana ka izy mitombo ny fahefana rehetra Jesosy asavatra entiny anarao satria anao mitombo ny fahefana rehetra arandrato vavaka mba hitsofa ny Jesosy rano amin'ny Madagasikara Alleluia Alleluia
to its goal.